Zay koa no mitondratsika makany amin'ny lafin'ny fampianarana nisy ny fifaninanana ho an'ireo mpianatra mpamorona tetikasa mendrika indrindra tamin'ireo lycée manerana ny faritra 2020 teto amin'ny Nosy noromban'ny mpianatra avy eo anivon'ny Draine Iorombe ny larana voalohany tao anatin'izany ka nitontosaina androany ny fanolorana ny loka ity fifaninanana ity moa dia nokarakarainy ministeran'ny fanabeazana sy ny Vivo Énergie. Nanapaka ambitsara fantatrary fa Irahary Filémon avy amin'ny Draine Iorombe no nahazo ny larana voalohany tamin'ilay fifaninanana meilleur inventeur lycéen de Madagascar, faninanana niarahan'ny ministera fanabeazam-pirenena sy ny Vivo Énergie ny karakara. Nitotsaina tetsy amin'ny hôtel Ibisa Korondrano no fanolorana ny mari-pakasitrahana ireo mpianatra mendrika indrindra tamin'ity fifaninanana ity ka nahazo ny amboara sy loka amin'ny tetina ray tapitrisy ariary i Filémon. Ny fanadiovana rano ho lasa rano fisotro madio no tetikasa nataony. Tena falibeo ka ary manentana ny tsirairay mba hampiasa ny tetikasa ity fa tena zahoana fanosoana tokoa ity tetikasa ity. Noho ny zava-misy any aminay tena besaka ny rano any aminay nefa rano nefa maloto ary tsisy fanadiovana rano alohan'ny aviany any atokantrano tsirairay. Molongatra avy hatrany ireo aretina maro tena maro toy ny aretim-pivalanana sy ny villageozy. Izany nahatonga namboatra n'ity projet ity dia ny fanamboarana rano fisotro madio mba azahoana tsirairay fahasalamana. Tanjona amin'ny alalan'ny fifaninanana toy izao no amoazana ny saina tia mikarokaroka ao amin'ny mpianatra hoy Andriamatora Besson Roland, secrétaire général ny ministère ny fanabeazam-pirenena. Zay zavatra moa zany tena tanjona zany le kokoa zany ohatran'ny hoe entina hisiany le toe-tsaina mikaroka tia karokaroka eo anivon'le mpianatra zany mifanatsarana ny zavatra atao hoe matière scientifique zany hatramin'izao zany mbola mieritreritra mihitsy satria izy io dia ho amprimina tsara zavatra ireo dia izana zany ho aparitaka eny anivon'ny sekoly sy ny tafiditra ao anatin'ny politika amin'ny Vivo Énergie amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy ny fanabeazana sy ny tontolo iainana. Hoy kosa Andriamatoa Pramovt domaine tare généralny i Vivo Énergie. I Ramatoa kely i Bakoliniaina Rantasoa avy amin'ny Draine Vakinankaratra no nahazo ny larana faharoa tamin'ity fifaninanana ity ary nahazo amboara sy loka amin'ny tetina 5 sy 7 ariary. Artina Emmanuela avy amin'ny Draine Atsinanana kosa nahazo ny larana fahatelo ary nahazo ny amboara sy loka amin'ny tetina 10 ariary. Tetikasa miisa 137 no natolotra mpianatra miisa 527 avy amin'ny lycée miisa 970 manerana Nosy tamin'ity fifaninanana ity.